Alan'ny alakamisy 4 aprily taona 2024 manolotra ny araba ombapiraritso tompoko lasy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany miarabanao ihany koa santatra lantiny miaina miarabanao mikarandriambolaza faly miarabantsika rehetra manaraka ny fampalalam-baovao izay amin'izao alina izao ary manasinovatrany anaraka ireo lohateny-baovao ary izao ary ny tapany voalohany amin'ireo lohateny-baovao mametraka fanamby misotro ny vokatra eo anivon'ny Indian Oceanie sy ny kontinanta afrikanina manontolo mba ahafahan'ny mitondra ny anjara briky ny ahatonga ny faritry ny COI avita tena ara-tsakafo i Madagasikara. Ho ny filohan'ny Rajoelina nandritry ny kabary-panokafana nataony tao anatin'ny fionana tampony COI andian'ny fahadimy. Tonga nanatrika sy nanome voninahitra ny fionana tampony COI napetrano'ny Madagasikara avokoa ireo filoha-mpanjakana telo sy lehiben'ny governemanta eo anivon'ny COI. Nahazo fanasana manokana natrika ny lanonam-panokafana ny fionana tampony COI na ny komision'ny ranomasimbe indianina ny filoha-lefitry ny anteny mirandolona misana ny faritany atsimo. Nicolas Rabemananjara tompona ndraiky mpanjakana samihafa sivily sy miaramila filohana androm-panjakana Isatsokajy olom-boafidy sy olom-boatendry mpandrara maso vovahiny miasa sy monina eto amintsika vadin'ireo filoha-mpanjakana sy lehiben'ny governemanta eo anivon'ny COI no nanatrika ity fionana tampony ity. Lohateny-baovao tapany faharoa tao anatin'ny fionana tampony komisiona eo anivon'ny ranomasimbe indianina andian'ny fahadimy izao ihany koa no namerenan'ny nosy Maurice tamin'ny alalan'ny praiminisitra natoerana nivongana volamena misy 520 milanja 520 faingo 10 kilao navoaka antsokosoko teto Madagasikara ary traritra tao amin'ny nosy Maurice ny volana janoary 2024 roa arivo. Tsy tokony oloha efitra hiteraka disadisy eo Madagasikara sy Frantsa nosy manodidina ho ny filoha frantsay Emmanuel Macron raha nitava tamin'ny mpanao gazety vahiny mba olana hiteraka fahombiazana amin'ny raisina niaraka tamin'ny filoha Rajoelina raha nambarany ny fametrana ny komisiona iraisana ahafahana mandray ireo foto-kevitra lehibe mikasika ny nosy manodidina. Araka ny voalaza tao anatin'ny lohateny-baovao mametraka fanamby ho sompotra ny vokatra eo anivon'ny Indian Oceanie sy ny kontinanta afrikanina manontolo mba ahafahan'ny mitondra ny anjara briky ny ahatonga ny faritry ny COI avita tena ara-tsakafo i Madagasikara ny filohan'ny Rajoelina nandritra ny kabary-panokafana nataony tao anatin'ny fionana tampony COI andian'ny fahadimy. Tonga nanatrika sy nanome voninahitra ny fionana tampon'ny COI napetran'ny Madagasikara avokoa ireo filoha-mpanjakana telo sy lehiben'ny governemanta eo anivon'ny COI manam-porofo ny maha-manantanja manokana ny mahazava-dehibe ny fionana ny fahatongavan'ireo filoha-mpanjakana sy lehiben'ny governemanta rehetra eo anivon'ny COI ho ny filoha Andry Rajoelina i Madagasikara no nisy safidy ny loha hevitry ny fionana tampony izay sady mifanaraka amin'ny paikady tokony ampiarin'ny faritra manoloana ny ambana misy maneran-tany no mifanaraka amin'ny tanjom-pampandrosoana apetraka ny filoha Rajoelina ho an'ny Madagasikara. Fitiavana Dony Ivrasata. Ny gadona androany 4 aprily 2024 ny fionana antampony ny filoha-mpanjakana sy ny lehiben'ny governemanta eo anivon'ny komisiony ranomasimbe indianina andian'ny fahadimy ity fionana antampony ndraisina eto amintsika ity. Fionana antampony izay mifanitsy amin'ny fankalazana ny faha-efapolo taona ny siny ny COI ihany koa. Manana ny lanjany manokana araka izany ny fionana antampony natao eto Madagasikara ity izay nataon'ireo mpanapaka eto amin'ny ranomasimbe indianina andinihana ny hoavy sy ny paikady mampandrosoana ny faritra. Natao mifanaraka amin'izany araka izany ny loha hevitra nofidi Madagasikara papetrano ny fionana antampony nodinihina nandritra izao fionana izao. Loha hevitra manome lanja ny fahafitantena ara-tsakafo kitro ifara ny fampandrosoana maharitra eto anivon'ny faritra manoloana ny ambana misy maneran-tany. Ce sommet est donc un appel à un engagement solidaire de nos îles. Le thème retenu, sécurité et souveraineté alimentaire pour le développement du marché de l'Indian Océanie, est particulièrement pertinent.
Il ne s'agit pas seulement d'agriculture, de commerce ou de collectivité, il s'agit aussi de santé, de nutrition, de résilience climatique, de protection des écosystèmes, de valorisation de notre patrimoine culturel, de mode de vie durable. Loa hevitra natolotra Madagasikara ny hoe ny fahavitantena ara-tsakafo ho fampiroboroboana ny tsena eo anivon'ny Indiana Océanie. Manomboka amin'ny Madagasikara ny fametrahana izany fahavitantena ara-tsakafo izany araka ny fanamby imatematesan'ny filoha Andry Rajoelina amin'izao fotoam-pitondrany faharoa izao. Manana paikady mazava ny fanjakana tarihiny anatratra izany. Eo ny fampitomboana ny vokatra indrindra ny vokabary amin'ny alalan'ny fanavaozana tanteraka ny fomba fambolena. Rehefa tratra ny fahavitantena ara-tsakafo Madagasikara io dia mametraka fanamby amatsy ny faritry ny ranomasimbe Indiana sy ny kontinanta afrikana i Madagasikara araka ny fanamby ny filoha Andry Rajoelina. Le thème que nous avons choisi pour ce sommet, la sécurité et la souveraineté alimentaire pour le développement du marché dans l'Indienne Océanie, résonne avec la plus grande importance face aux défis que le monde nous impose aujourd'hui et les enjeux actuels. La crise alimentaire, le changement climatique, l'instabilité économique et les tensions géostratégiques nous poussent à revoir et à repenser notre stratégie. C'est pour cette raison que nous devons produire et transformer localement dans notre sous-région tout ce dont nos populations ont besoin. La sécurité alimentaire est donc la clé du développement et de notre prospérité. Pour le cas de Madagascar, nous avons institué la transformation agricole comme un levier stratégique de développement. Nous nous donnons comme défi de devenir le grenier agricole de l'Indienne Océanie et du continent africain dans les années à venir pour contribuer à l'autonomisation alimentaire de notre région. Firaisan-kina, fiombonana, filatsahana tombotsoa miaraka mba ho faritra mandroso no anisan'ny lalan-tsaina hitondrana ny COI. Namafisy filoha Andry Rajoelina nandritra ny lahateny araka izany ny mahazava-dehibe ny fanomezan-tanana sy ny fanokafana fiaraha-miasa indrindra ara-toe-karena eto anivon'ny faritra. La solidarité et l'entraide entre les pays membres de la COI sont essentielles pour promouvoir un développement durable. Comme on le sait, l'île Maurice, par exemple, importe encore aujourd'hui du poulet du Brésil et du maïs depuis l'Argentine, alors que Madagascar pourrait répondre à ses besoins régionaux. Nous sommes pleinement engagés à contribuer à cette dynamique collective pour renforcer la coopération entre nos nations. Taoriny lanonam-panokafana ny fianan-tampony hitarika ny lahajinika andatabatra boribory mikasika ny fikarohana vahaolana hiadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny fampiroboroboana sy fifanakalozana ara-barotra teo anivon'ny Indiana Océanie ny filoha Andry Rajoelina. Feona izay natrehany ireo filoham-panjakana sy gouvernemanta eo anivon'ny COI. Namarika ny lanonam-panokafana androany ny fanatrehan'ireo vadin'ny filoham-panjakana sy gouvernemanta ny COI ka nitarika izany i Mialy Rajoelina vadin'ny filoha malagasy. Teo ihany koa ny lanonana ho fanomezan-kaja ireo faneva ny firenena mpikamba ny COI.
nahazo fanasana manokana natrika ny lanonam-panokafana ny fionana an-tampony COI na ny komisiony ranomasimbe indianina ny filoalefitry ny anteny merandolona amin'ny sanany faritany atsimo ny kolarabe mananjara tompona raiky mpanjakana samihafa sivily sy miaramila filohana androm-panjakana isantsokajiny olomboafidy sy olomboatendry mpandrara masivovahiny miasa sy monina eto amintsika avady ny filohampanjakana sy lehibe ny gouvernement eo anivon'ny COI mpanao gazety avy eto an-toerana sy any ivelany no tonga nanatrika ny fionana tampony androany fanadadiana izay tatery ny fianodonio amin'ny sariny frasata sy Omegara Nevzon. Etsika rogoavana no raisiny Madagasikara tato anatin'ny roa andro. Omaly 13 aprily no nanao ny fitsidihana ara-panjakana teto amintsika ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny vadiny Brigitte Macron. Mbola eto Madagasikara ny filoha frantsay mivady anatrika ny fionana an-tampony ny COI. Androany 20 aprily 2022 no anatanterana ny fionana tampony fahadimy ny komisiony ranomasimbe indianina. Raha misy 5 ireo mpikambana eo anivon'ny COI na ny komisiony ranomasimbe indianina dia Madagasikara nahazo voninahitra nampiatrandro ny lanonana. Tanterahana eny amin'ny CCI Vato arak'izany ny lanonana. Ankoatra ireo olona manakaja avy eto Madagasikara sy avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ampiavaka ny lanonana ny fanatrehany ireo filoham-panjakana lehibe ny gouvernement mitarika ny COI. Manatrika ny lanonana arak'izany ny filoha Andry Rajoelina miaraka amin'ny filohan'ny Seychelles, Comores, Premier ministre Mauritiana ary ny filoha frantsay ho an'ny Nosy Maurice. Manatrika ny lanonana ihany koa ny sekretera jeneralin'ny COI Edgar Zafindrava fa voasana manokana anatrika ny lanonana mpanokafana ireo olon'ny Madagasikara izay ahitana ny filoha lefitry ny anteny merandolona ho an'ny faritra atsimo Nicolas Rabe Mananjara. Nahazo ny toeram-boninahitra eny amin'ny laharany filoha androm-panjakana Nicolas Rabe Mananjara tao anatin'ny efitrano fivoriana anaovana ny lanonana mpanokafana, fivandimbiasa am-pitenenana, fanambarana iombonan'ireo filoham-panjakana sy lehibe ny gouvernement eo anivon'ny COI, fionana an-tatabatra boribory no anisan'ny fandaharam-potoana ho an'ity tontolo andro ity. Tokony ndraiky mpanjakana samihafa sy vitsy miaramila, filohana androm-panjakana isantsokajiny, olombafidy sy olomboatendry, mpandrara, maso fifahony miasa sy monina eto amintsika, nivadin'ireo filoham-panjakana sy lehibe ny gouvernement eo anivon'ny COI, mpanao gazety avy eto an-toerana sy any ivelany maro no tonga nanatrika ny fionana an-tampony androany. Fa tao anatin'ny fionana tampony komisiony eo anivon'ny ranomasimbe indianina andiany fahadimy izao ihany koa no namerena ny Nosy Maurice tamin'ny alalan'ny Premier ministre nantoerana nivongana volamena misy 520 milanja 520 faingo 10 kilao navoaka antsokosoko teto Madagasikara ary tratra tao amin'ny Nosy Maurice ny volana janoary 2024. Hatramin'ny volana janoary 2024 dia nisy hatrany ny fampidiniana sy fiarah-miasa teo amin'ny fahaditsiranana Mauritiana sy Malagasy mikasika ny famerenana ny volamena eto Madagasikara izay no hamafisy ny fitsarana Mauritiana. Ho ny tale jeneralin'ny fahaditsiranana Malagasy naneo ny fankasitrahany ny fanjakana Mauritiana amin'izao endrika fanajana sy fiarah-miasa izao. Ny filoha Andry Rajoelina no hamafisy ny filoha Malagasy ihany koa androany ny finiavany hamongotra hatramin'ny farany ireo fikambananjiolahy mpanondrana ajokosoko ny arem-pirenena. Nzaka Andriamahery. Hatramin'ny volana janoary 2024 natratrarana ity volamena 520 faingo 10 kilao ity dia tsy nitsahatra nisy ny fifampidinena sy ny fifampiresahana teo amin'ny sambadrarany fahatserana malagasy sy ny fahatserana ao amin'ny Nosy Maurice. Nisy avy hatramin'ny firoson'ny raharaha tena anivon'ny fitsarana izay nanapa-kevitra ny amerenana izany volamena izany eto Madagasikara araka ny tatitry ny tale jeneralin'ny fahatseranana malagasy. Reto volamena reto moa dia tamin'ny 10 ny volana janoary ny taona 2024 dia nisy ny renseignement azo tamin'izay hoe nisy volamena ny ainga tany Toamasina lasa tany Maurice.
dia tamin'izay ny avion efa lasa dia tany Maurice zany no nanaovana ny interception ny volamena. Olona telo mianaka no mitondra ny volamena tamin'izay fa ny raim-pianakaviana sy ny zanany no nahitana ny volamena. Ny renim-pianakaviana zany tsy nisy dia tsy tafiditra tao anatiny poursuite natao. Tanatin'izay fotoana lavabe zay dia nisy ny fitsarana zany ireo volamena ireo, zany hoe nandeha procès tany Maurice, ary tanatin'izay procès zay nandray anjara tanatin'izay ny fahatserana avy aty ny ambassade ny Madagasikara ny Maurice, zay niara-niasa akaiky satria rehefa misy ny poursuite ohatran'io dia tsy misy ny élément ahafahana manao ny défendre zany ny intérêt anatin'izay. Marina fa misy ny atao hoe assistance mutuelle administrative, zany hoe fifanaram-piara-miasa amin'ny douane mauriciana sy ny douane malagasy, nahafahana tamin'ny voalohany nanao ny interception fa ahafahana koa ny fanampy tamin'ny nitsarana nireo aferany volamena io. Ka rehefa nandeha zay dia nanapa-kevitra namoaka ditsa ny fitsarana mauriciana hoe averiny fahatserana mauriciana amin'ny fahatserana malagasy, zany hoe averiny firenena mauriciana mandeha aty Madagasikara ireo volamena 5.5 kilao eo. Maneho ny endrika fifanajana sy fiara-miasa matotra eo amin'ny firenena rotonta izao famerenana ny volamena malagasy izao, hoy ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny Prime Ministre mauriciana ny Dr Navichandra Ramgoolam. Il est fort, il dépasse le symbole. Car aujourd'hui, Maurice, à travers vous, Monsieur le Premier ministre, nous restitue les 25,5 kilos d'or, de l'or qui a quitté notre pays de manière illégale et qui revient aujourd'hui sur notre sol. Et pour cela, je tiens à vous remercier sincèrement, Monsieur le Premier ministre. Merci pour ce geste. Merci pour cette marque de respect. Et merci pour cette coopération que nous avons longtemps attendue. Ce que nous vivons aujourd'hui montre une chose, que quand la volonté politique est là, la justice avance. Quand la confiance existe, la vérité triomphe. Nous savons tous que l'Afrique perd beaucoup à cause des trafics illicites. Des ressources sortent sans contrôle, comme le cas de Madagascar, sans trace. Et ce qui est malheureux, c'est que sans bénéfice également pour nos peuples. Cela doit changer et cela commence par des actes. Aujourd'hui, Maurice a posé un acte responsable, un acte de solidarité et un acte de fraternité. Et c'est vous, Monsieur le Premier ministre Navichandra Ramgoolam, qui avez eu cette volonté politique de retourner l'or de Madagascar dans son pays d'origine. Nandritra ny lanonana famerenana ireo volamena 5.5 kilao izao ihany koa nanao afisan'ny filoha Andry Rajoelina ny finiavany hamongotra hatramin'ny farany ireo fikambanan-jiolahy mpanondrana tsokitsoko ny harem-pirenena. Ireto volamena ireto moa izay naterina avy hatrany ao amin'ny tahirim-bolamena eo anivon'ny banque foibe ny Madagascar. Cet or appartient à Madagascar, à son peuple et à ses générations futures. Et là actuellement, nous allons tout de suite escorter et ramener en fait l'or qui va aller directement à la banque centrale de Madagascar. Et cette cérémonie, mesdames et messieurs, n'est pas qu'une simple restitution. C'est aussi une preuve de notre engagement à renforcer notre coopération avec l'île Maurice, nos échanges entre la douane, nos contrôles conjoints, ainsi que nos mécanismes de traçabilité. Ensemble, nous devons protéger nos richesses, nous devons barrer la route au réseau mafieux, nous devons unir et être vigilants et être fermes également. Ity lanonan'androany ity izay anamafy ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny nosy Maurice amin'ny sehatra ny fahatseranana
ny fafanakalozana sy ny fanaramaso eo anivon'ny fahaditserana eo amin'ny nosy rotonta iarovana ny ary am-pirenena hoy ny filoha Andrajoelina. Tsy tokony olo hevitra hiteraka disadisa eo amin'ny Madagasikara sy Frantsa nosy manodidina ho ny filoha frantsay Emmanuel Macron raha ny tafa tamin'ny mpanao gazety vahiny vahaolana hiteraka fombiazana noraisiny niaraka tamin'ny filoha Rajoelina raha nambarany ny fametrahana ny komisiona iraizana ahafahana mandray ireo foto-kevitra lehibe mikasika ny nosy manodidina fanadihadiana avy hatrany. Président, vous parlez d'intégrité de territoire, mais Madagascar, justement, réclame cette intégrité de territoire concernant les îles éparses. Vous avez dit en 2019, les îles éparses sont la France. Est-ce que vous envisagez une restitution de ces îles? Non, ce que nous avons décidé de faire avec le président Rajoel, c'est d'avoir cette commission mixte, ce qui était inédit, et de dire justement, il y a eu des avis internationaux, tout ça a été fait, on sait, et plutôt que de rester dans la confrontation de points de vue, eh bien, nous allons nous concerter pour prendre les grandes décisions qui touchent les îles éparses. Et donc, on a mis en place cette commission, elle s'est réunie. Elle va d'ailleurs se réunir, nous en avons pris la décision ensemble le 30 juin prochain à Paris. Et en quelque sorte, on la gère ensemble, en bonne intelligence. Et c'est comme ça, je crois, qu'il faut faire. Et donc, ces îles éparses, elles ne doivent absolument pas être un sujet de différent entre Madagascar et la France. On a tellement de défis, tellement de défis. Aider un pays qui a 80% de sa population sous le seuil de pauvreté à réussir, c'est beaucoup plus important que revenir dans ces débats qui sont picrocolins. Par contre, ce que nous devons faire, c'est réussir à le gérer de manière respectueuse. Et donc, on a classé, on protège ensemble. La France s'engage pour mettre à disposition aussi sa flotte pour assurer cette protection, mais on décide ensemble de manière respectueuse. On se respecte et on discute. Et donc c'est comme ça qu'on va continuer d'avancer. Et pour moi, la bonne solution, c'est cette commission mixte. Et au fond, c'est exactement l'illustration de nos discours de tout à l'heure, main dans la main, solidarité, ensemble. Fandaharana Zakayarkaro anasana ny rindra simbelo rabary ny Irina Arson minisitry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Lantsora Kotomalala masovoiny Madagasikara any États-Unis Maxa Andony Irina Fontaine minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Aivo Andrianarivelo governoran'ny banky foibe ny Madagasikara Waraino eto amin'ny TV Plus Madagascar ny zoma 10 aprily 20 sy 20 aorian'ny vaovao. Araka ny anarahantsika azy teo dia ovain'ny fandarana Zakayarkaro rehefa avy eo aorian'izao Rapitso Zuma azafady tompoko aorian'ny vaovao ny minisitry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Rindra Simbelo rabariny Irina Arson ny masovony Madagasikara any États-Unis Lantso Rakotomalala ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Maxa Fontaine Andony Aina ary ny governoran'ny banky foibeny Madagasikara Aivo Andrianarivelo fandarana Zakayarkaro izay hoarahintsika Rampitso Zuma 10 aprily 20 sy 20 aorian'ny vaovao. Ny fanehoan-kevitra fa tsy nitsanga menatra ny firenena malagasy tamin'ny fandraisana ny fihaonana tampony COI nahitana vokatsoa mivaingana amin'ny lafiny diplomasia toe-karena sy mahaola ny fihaonana tampony ho an'ny Madagasikara fanadihadiany fitiavana Donisy Omega Ramizon. Toetsika moa zany mandray izao fihaonana tamin'izao dia atsa sy voninahitra mendro firenena ny Madagasikara sy namatrany zava-dehibe loatra zany zavatrany ary eto dia mijera ny filoham-pirenena amin'ny ahitarika izay nataony satria tsy mitsanga menatra Madagasikara. Afaka mitondra ny anjara
brikiny tsirairay ary ny fahaiza-manao ny tsirairay a dia afaka mamirapiratra ty firenena ity. Afinaritra ny fandraisan'ny firenena malagasy an'le seho mampiseho voninahitra ny Madagasikara eran'izao tontolo zao manko mihaino kabarin'ny ireo firenena reo a dia samy namoaka hevitra daholo izy ireo, hevitra mba ahafahana miara-miasa hampandroson'ilay firenena ty amin'ny COI. COI moa zany dia miatra anankiray velatra ao anatin'le nosy anankidimy ireo dia amina mpandraganay moa zany indrindraindrindra amin'ny fitadiavana tsena any ivelany moa zany dia anisan'ny tombony anay ny mifanena amina mpandraga teo anay koa ary amin'ny olona koa afaka anatosika anay fitadiavana tsena. Firenena anankefatra be zao ny tonga tamintsika teto ny famizara ary ny raha sika nahita teo moa ny zavatra ho atao eto amin'ny firenena fa tena hita hoe mahavelom-bolo besaka ny sehatrasa hifanampiana ny zavatra azo koraisina fotsiny aloha zany amin'ny madepoteny manakarana dia ny fijerevana kaiky ny FCE izay ho raisy ny firenena frantsay izay atao hoe firenena miara-miasa amintsika kaiky ny fagnavaozana sy ny fagnasarana anazy dia tena faly ary atao hoe misy avenir tsara be ny nandraisasika an'izany COI zany. Miarahaba ny matoa président république Rajoelina amin'ny fahatotosana ny fandraisana an'izao 5e sommet COI zao. Tolony ho an'ny tanora moraka no tonga dia resaka eto dia ireny tetikasa be da be izay nivelabelary ny filoham-pirenentsika sy ny co-président ny sommet teo izay azahoan'ny tanora malagasy avy hatrany vantana nanao fitsidiana rapomba fanajana tao amin'ny anteny Merandolo ireo soliteny avy amin'ny anteny mera frantsay. Tsy nasakana ny fahatongavan'izy ireo ny fiantsiana ataon'ny malagasy sasany ary tsy tokony homena lanja ny resaka mivoaka amin'ny tambazotra-tserasera ho ny olona frantsay raha namaly ny fanontaniany ny mpanao gazety mikasika ny fiantsiana ataon'ny malagasy sasany any ivelany. Ilaina ny fiaraha-miasa eo amin'ny anteny mera frantsay sy malagasy ho ny filohan'ny anteny merandoolona ny jeneraly Ravalomanana Richard satria miainga avy amin'ny mpikambana ao amin'ny anteny mera ny fandanina ny lalàna ampampandrosoana ny firenena. Zora Barjon. Efa mpanao gazety Michel Logier mialohan'ny nalolona azy zany nambarany tamin'ny mpanao gazety nametraka fanontaniana mikasika ny fiantsiana ataon'ny malagasy sasany any Frantsa mialohan'ny nahatongavan'izy ireo aty Madagasikara. Tsy tokony amin'ny alalan'ny tambazotra-tserasera raha teo no akany mpanao gazety vaovao ary tsy tokony homena lanja ireny olona miteny amin'ny tambazotra-tserasera ireny hoatrany ity olona frantsay ity. J'étais au début de ma carrière journaliste comme vous. Et avant, moi, il fallait que je vérifie bien mes sources quand je voulais publier un article dans un journal ou quand je m'exprimais à la radio. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que là, vous me parlez de personnes qui citent, mais à partir de réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, vous savez, on est souvent derrière l'anonymat. Donc, c'est très facile de pouvoir provoquer. Ce qui compte après, c'est le résultat. Et je pense qu'aujourd'hui, notre présence ici, la présence du président de la République française fait que, vous savez, nous, ça nous dérange absolument pas qu'il y ait quelques énergumènes qui veulent avoir une attitude différente de la grande majorité de la population. Ça ne dérange pas. Et comme je disais au président du Sénat, vous savez, dans la vie, vous avez toujours des personnes qui seront contre tout. Eh ben, il faut faire avec, parce que, voilà, sauf que quand on est contre tout, mais qu'on est majoritaire, là, c'est un certain pouvoir. Lorsqu'on est contre tout, mais qu'on est très minoritaire, extrêmement minoritaire, ça n'a aucune influence. Tsy makala frantsay ny malagasy ary vonina tanteraka ny hanohy fiara-miasa amin'ny anteny mera frantsay ny malagasy mba hanohizana ny fiara-miasa. Ny magaga hoy ny filohan'ny anteny merandoolona dia mbola mipetraka ny Frantsa ireo olona manakina ny fahatongavan'ny frantsay aty Madagasikara ireo. Matokisana aloha fa malagasy tsy makahana frantsay ny olona mpanohatra lohan'ny Rajoelina makahana frantsay satria ilona amin'izareo na izay no fampiasana napoty aloha hoe fananana solika frantsay no anaratsiana frantsay alohan'ny anjera frantsay kanefa ireo olona ireo mampiomehy mampalahelo
dia any Frantsa izy mipetraka zay zany resahana koa resaka fanamafisana ny fiaraha-miasa satria araka dia manan-karena be le grand potentiel économique Madagasikara zareo manana fitraikefa teknologie nouvelle dia misy zany mifandraisana miaraka amin'ny ministère na miaraka amin'ny collectivité centralisaire mba hisy tombotsoa amin'izay zany ho azo mivoaka amin'ny fiaraha-miasa amin'izareo koa zany. Tsy mahasakana ny fifankatiavana eo amin'ny anteny mira frantsay sy ny malagasy ifanehoan-kevitra amin'ny rehefarehefa ataon'ny malagasy sasany raha nambara ny filohan'ny anteny miran'olona nandritra ny fitsidina nataon'ireo solitenina avy amin'ny loolona sy solombahoaka frantsay tao amin'ny lapamaitso omaly. Mila amafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara amin'ny alalan'ny fifandraisan'ireo parlemanta rotonta ho ny filohan'ny vondrona fifandraisan'ny raisam-pirenena ao amin'ny anteny miran'olona Frantsa Madagasikara sy ny firenena ranomasimbe Indiana nandritra ny fiolana tamin'ireo parlementera malagasy. Tafiditra ao anatin'ny fitsidina ara-panjakana ataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny fanamafisana izay fifandraisana izay voaresaka manokana ny fahafana manao ny latsabato elektronika ao amin'ny parlemanta ny fanomezana fiofanana ho an'ireo mpikarakara lalàna ary ihany koa ny fandinina ny famerenana ny nosy malagasy. Sibilaga Andriamazava. Mandritra ny fitsidihana ara-panjakana izay ataon'ireo délégationna frantsay eto Madagasikara dia tonga nitsidika ny anteny miram-pirenena ireo délégationna parlementaire frantsay izay ahitana ny ramatoa Amélia Lacrafi, solombavam-bahoaka amin'ny solitenan'ny frantsay monina any ivelan'ny Frantsa sy Michel Loger, loolona Evelyne sady filohan'ny vondrona fifandraisana iraisam-pirenena eo amin'ny anteny miran'olona France Madagasikara sy ny firenena ranomasimbe Indiana ary Alain Leroy, masovon'ny Fransa teo aloha eto Madagasikara. Ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena Augustin Ndriamananoro sy ny solombavam-bahoaka André Ressambe filohan'ny vondroina manana France Madagasikara ary ireo solitenan'ny solombavam-bahoaka nandray azy ireo tao amin'ny lampany Tsimbazava. Mazava ny fiaraha-miasa eo amin'ny rontota indrindra fa amin'ny lafin'ny fifanankalozana traikefa. C'est un honneur de laisser le président arriver et venir voir nos collègues parlementaires, donc sénateurs et maintenant Assemblée nationale, réitérer en fait les relations qu'on a et qu'on a envie de consolider entre nos deux parlements. Nous faisons déjà beaucoup de la formation de parlementaires malgaches, de fonctionnaires malgaches, et nous avons encore maintenant du travail législatif, donc en fait à échanger nos textes et voir comment on peut se nourrir mutuellement et continuer en fait cette belle collaboration et cette belle coopération entre l'Assemblée nationale française et l'Assemblée nationale malgache. Nous avons échangé sur des sujets très concrets et quand on est des pays aussi proches et on se dit qu'on partage beaucoup d'amour entre nos deux pays, on se dit les choses et on s'est dit les choses de manière très directe. On a parlé des sujets des visas, c'est un sujet qui revient souvent. On a parlé des sujets de fiscalité, des sujets de francophonie et comment on fait ensemble rayonner la francophonie qui est vraiment un cadeau qu'on a en partage. Et c'est vrai que Senghor disait que c'était un héritage et qu'il fallait le faire, le nourrir. Donc vous le faites admirablement bien et nous allons continuer à le faire ensemble avec vos députés. Voaresaka manokana ny fahafana manao latsabato elektronika amin'ny parlemanta, ny fanomezana fiofanana ho an'ireo mpikarakara lalàna ary ihany koa ny fandinihana ny famerenana ny nosy malagasy ho ny filoha-lefitry ny anteny miram-pirenena Augustin Ndriamananoro. Ny vote elektronika reny tsika mitovy amin'ireny parlemanta efa any ivelan'ireny zany anatsara zavatra zany rehetrarehetra zany. Misy ihany koa ny fanatevenana ny fiaraha-miasa, fanamorana ny fiseraserana ny tsirairay amin'ny alàna fanamorana ny visa voalazan-dramatoto ihany koa. Fa ny tena tombony amin'ny ankapobeny moa zany dia hitantsika tsara fa miamafy ary miatsara ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa. Tsy ho resahantsika eto angambany fa mety anatin'ny fionan'ny tampilotronotony mety azontsika dinihana hoe ahoana ny amerenana n'ireo nosy malagasy iverina amin'ny Madagasikara. Tsy maintsy ao anatin'ny fanakalozan-kevitra zany, ao anatin'ny fiaraha-miasa fa dinihana tsara zany ny fanovana lalàna ary isorana azy ireo sady amin'izay mety fisokafana amin'ny dinika toy izany. Anisan'ny mpiara-miombonantoka voalohany eto Madagasikara ny firenena frantsay eo amin'ny sehatra maro. Evanjory ihany koa ny vondrom-pina manana parlementaire France Madagasikara ahafahany rontota mampiroborobo ny fifandraisana sy fifampizarana traikefa ary manatevina ny fiaraha-miasa amin'ny ankapobeny. Ho arahantsika kosa ary zao ny resabe.
Ny petsy 24 heures madame mampafantatra camion citerne iray mitondra fuel lalouro mirehitra eo maro voalavo RN2 ny maraina teo. Efa mifandrimbona mamono ny afo ny mponina manodidina sy ny mpandalo. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany ofisialy mampafantatra voasambotra ny zandary tao ambily be tany Nosy lay vehivavy 20 taona avy an'ilay dama CU ambily be izay nitondra zanak'olona tsy nahazoana lalina avy tamin'ny ray aman-dreniny dia zazavavy 20 taona ny netiny nandritra ny 3 andro dia tsy fantatra ny adresy nitondrany azy ka nanahirana an'ireo ray aman-dren'ilay zaza ny fitadiavana azy ireo nandritra izany. Ny pejy ny Timy mampafantatra nanolotra alela vola €1 ho an'ny akamasoan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Tonga nitsidika ny akamasoan'ny filoha frantsay mivady Emmanuel Macron niderany herim-po sy ny finiavana nananan'ny Père Pedro tamin'ny fanabeazana sy fitsonjovan'ireo marefo nandritra ny 30 taona ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Ho fanampinan'ezaka natao amin'ny Père Pedro dia nanolotra lela vola mitetina €1 ho an'ny akamasoa any filoha frantsay Emmanuel Macron. Nakasitraka izany fanampina goavana izany ny Père Pedro ka io lela vola io dia ho atokana anorenana salle de classe vaovao eny Andralanitra. Ny pejy 24 heures tireseto mampafantatra nisy nangalatra amin'ny poketra ny ministra Amerikanina Kristi Noem. Raha ny sakafo tao amin'ny toeram-pisakafoanana lehibe iray tao Washington, ny ministra misahana ny filaminana anatin'ny Amerikanina Kristi Noem dia nisy nangalatra amin'ny poketrany na dia teo azy ireo mpiambina maro manodidina azy. Nisy faingan-tanana mihitsy ka lasany daholo ny taratasiny rehetra sy ny vola $3,000 izay saika hividianana fanomezana ho anjanany sy ny ray aman-dreniny. Eo mba fiahiny ny filoha tale général ny vondrony TV Plus Madagasikara izay sady filoha lefitry ny antenumeran-doholona faritra atsimo ho fankalazana ny 20 taona ny fandarina tondresaka. Ny vondrony TV Plus Madagasikara dia manolotra ho anao alina rouge et noir, alina tsy manam-paharoa eny ny hôtel international Ivato. Nisy abositely meo avy izao manomboka amin'ny fitora alina isy ny adevitra goavana ahafahan'ny mpanatrika mandray anjara. Alim-pitoloha dia rahana amin'ny traiteur abota marka. Alim-pandihizana dia rahana amin'ny sanda mozika sy ny tarika oladady. Animation DJ Tony DJ Scar, Panentana, Romy Armanana, Vanessa Nanzara, Roe Etieriary, Lara Natsouna, 020 78 675 73 032 27 574 16. Ikirakira ny puce écran géant, Cool Concept, Peramias, NASA Électronique, Soatrans, Royal Spirits, Avan. TV Plus Madagascar, toujours vouloir plus. Manambahiny isika amin'izao alina izao dia Valérie Rabemananjara koa mety mikarakara ao anatin'ny fankalazana 10 taona ny fandarana tondresaka. Mirabanao. Fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy. Andro vitsivitsika dia ho tonga higadona sady ilay alina miavaka manahoana sy manahoana amin'izao ny fanomanana. Folo andro sisa no ananantsika ahafahana mamarana ny fanomanana rehetrarehetra arak'izay lazaiko izay efa tsy hoe somary fa efa mipetrapetraka avokoa ny fanomanana rehetra izay andraisantsika ny alina miavaka amin'ny 7 ny volana May ho avy izao eny amin'ny hôtel international Ivato. Izany hoe ankalazantsika ny 10 taona ny fandarana tondresaka eto amin'ny groupe TV Plus Madagascar. Efa mipetrapetraka ho eo ny fiara-miasa rehetra amin'ny mpiara-miasa rehetra izay andray anjara amin'ny fanatotosana ny alina miavaka amin'io asabotsy alina io. Manona ny resaka tapakila amin'izao fotoana izao aiza ho aiza ny fisorana izany? Raha ny mahakasika ny tapakila aloha raha hatreto dia tena hoe efa vitsy kely sisa. Betsaka ireo namandrika mbola tsy naka ny tapakila, izany hoe ireny efa tsy tanisaintsika intsony fa izay tapakila tena azo lazaina hoe disponible efa kely sisa. Izany hoe ho anareo izay mbola misalasala, ianareo izay mahatsapa hoe alavitra somary alavitra ny aty amin'ny TV Plus Madagascar, entaniny ianareo hiantso ny contact izay hitantsika ny amin'ny pub rehetra eny ahafahantsika mifanaraka ny amin'ny ny hanomezana
ny invitation ho an'ireo izay mbola mily izany invitation izany fa efa kely sisa zany dia taniko avokoa ireo mpankafy ny fandarana dondresaka, ireo mpankafy ny mpiara-miasa ny TV Plus Madagasikara, ireo mpankafy ny groupe TV Plus Madagasikara anjifa ny tapakila hiantso ny contact izay zaintsika eny amin'ny pub eny mba azahoana le tapakila. Anisan'ny hoe mampiavaka an'io alina io ihany koa sy ny adihevitra zay adihevitra hiavaka ihany koa moa zany amin'ny mahazatra manao ihany koa zay atao hoe antsika adihevitra izay ao anatin'ny fotoana. Zay indrindra mika no iakarako plateau androany ahafahantsika manamafy ny fandaharam-potoana amin'io alina miavaka io, izany hoe araky ny efa hitantsika eny amin'ny pub rehetra eny sy efa noresahana teto amin'ny plateau ombeny amin'ny 4 ny fandraisana ny vahiny. Amin'ny 4 zany isika vahiny mbola afaka makasary, afaka mandray ny cocktail de bienvenue, zany hoe ny cocktail de bienvenue afaka raisina foana mandritra ny lanonana, fa amin'ny 4 manomboka ny fandraisana vahiny eny amin'ny tapis rouge. Mariako fa zavatra roa samihafa no en direct amin'ny fotoana io, zany hoe misy ny vaovao en direct izay ho hitantsika eny amin'ny hôtel international Ivato amin'ny 9 sasany, dia misy ihany koa ilay débat anankiroa anomboka amin'ny 7:00, zany hoe amin'ny 7:00 efa mise en place terminé isika miaraka amin'ny vahiny rehetra, miaraka amin'ny mpandray anjara amin'ny débat, izany hoe amin'ny 7 anomboka ny débat. Inona no atao hoe mbola fanampazazavana tianao hoentina zany ao anatin'izao hoe folo andro tsy hahatongavan'ny fotoan-dehibe izao dia ina ihany koa mbola fanentanana ny rehetra ety ampimarana zao resantsika. Ny tena mampiavaka amin'ity 7 volana mety zany hoe ny fankalazana amin'ny 10 taona ny dondresaka. Tony mazatra ny dondresaka dia ohatrany hoe huis clos, zany hoe ny débatteur sy Sibelasy Abraham na izay mpanentana hafa, fa ny amin'ity misy an'i Sibelasy Abraham, misy an'ny débatteur, fa isika izay nanjifa an'ilay tapakila no anisany andray anjara amin'ilay débat. Misy débat anankiroa amin'io, zany hoe rehefa tsy nandray anjara ianao tamin'ilay débat voalohany, afaka mandray anjara ianao amin'ilay débat faharoa. Izany rehetra izany anefany dia mivantana avokoa, izany hoe 8 amin'ny fianakaviana, 8 amin'ny namana, 8 amin'ny mpiara-miasa isika andray anjara amin'ilay débat. Misaotranao Valérie Mananjara nitondra an'izay resadresaka izay. Merci. Ny fampahalalam-baovao andro faefatra amin'ny spring meeting atotosaina ny Washington DC États-Unis misesy ireo fivoriana andraisan'ny délégationna malagasy ataren'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Rindra Asimbelo Rabarnirina Arsan Anjara ho an'ny alarobia 13 aprily dia ny fivoriana nirahana tamin'ny sampandraraha misahana ny fitantanam-bola nafady eo anivon'ny FMI sy ny fivorian'ireo firenena 7 mandrafitra ny vondrona Afrika no nandraisan'ny délégationna malagasy Anjara Abraham Razafy. Nanatanteraka fivoriana roa lehibe ny délégationna malagasy sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena ho fanamafisana ny fiarah-miasa ara-toe-karena sy ara-bola. Ny voalohany dia ny fionana tamin'ny sampandraraha misahana ny fitantanam-bola ao amin'ny FMI no voaboasan'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ireo ezaka efa natao sy mbola atao amin'ny sehatra ny fampidiram-bola amin'ny alalan'ny etra sy ny faditsiranana, ny fanavozana ny fandaniam-bola mpanjakana ary ny fanatsarana ny fitantanana sy fandrindrana ny fanamby ara-bola. Na ny fanohanana feno hatrany amin'ny fanomezana fanampiana ara-teknika ny fadina ny sampandraraha misahana ny fitantanam-bola. Vonona ihany koa izy ireo hifanakalo hevitra amin'ny Madagasikara momba ny fanampiana amin'ny sehatry ny angovo amin'ny alalan'ny tetikasa FRD no resan'ny rotota ihany koa fa nisy tolo-kevitra roa vaovao napetraka amin'ny sehatry ny hetra miaraka amin'ny fanohanana avy amin'ny FMI amin'ny lafiny anabaka sy fampiasana teknôlôjia amin'ny fitantanana ny hetra. Ny fionana faharoa dia fionana nirahana tamin'ny sampandrarahan'ny antotanisa sy ny sampandraraha misahana ny fitantanam-bola ao amin'ny FMI izay ny fampizarana fanazavana sy ny resahana momba ny toe-draharaha ara-bola misy amin'izao fotoana izao eo amin'ny Madagasikara sy ny FMI. Nitotosaina tao Washington DC ihany koa nandritry ny Spring Meeting 2025 ny fionan'ireo firenena 7 mandrafitra ny vondrona Afrika 1 eo anivon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena atao amin'ny foibe ny tahirim-bola iraisam-pirenena.
Nifantoka tamin'ny paikady sy fepetra natsarana ny toe-karena ty amin'ny faritra atsimon'ny Sahara ny ady hevitra toy ny fananganana foto-drafitra azy, fanamafisana ny fahaizan-tantana, fanomezana anjara amin'ny fampandrosoana ary fanamafisana ny fiaraha-mandroso. Nisy ihany koa fivoriana melona ndraisan'ireo firenena afrikanina sasany anjara izay nanapahana ny loha hevitra hodinihana amin'ny fivoriana lehibe. Nanana solotena tamin'izany ny firenena malagasy tamin'ny alalan'ny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ary ny governora amin'ny banky foibe. Ny tanjona dia ny hanamafisana ny fiaraha-miasa sy ny fitondrana vahaolana iombonana ho an'ny fandrosoan'ny iraisam-pirenena. Mbola hitohy amin'ny andro faefatra ny alakamisy 4 aprily ireo fivoriana marobe atao anatin'ny Spring Meeting 2025 totosaina ny Washington DC. Anoana ny fampisehoana ho tanterahany tarika kika sy Raimblanja ao Antsahamanitra ny efatra me ho avy izao ny orinasa Airtel Madagascar. Anomboka amin'ny 3 ora tolakandro ny fampisehoana ary aritra ora efatra izany hiavaka ny seho satria fandimby hiakatsehatra ny tarika rotony tarisy ihany koa ny fampiara-peo sy ny firan'ny-tarika iray ny iran'iray. Izy trano evany Airtel ahitana fanitanana sy tolotra tsy ampoizina eny antoerana hianitra lalao. Amin'ny lahady efatra me no iseho io ao Antsahamanitra manomboka amin'ny 3 nampitondray ny mpikarakara la mozika ny anaran'ny mpikarakara zany dia nampitondray ny lohateny hoe mozika iray zany hoe fahazahoana azy dia nampiraisy ny la mozika zany ny tarika kika sy ny tarika Raimblanja izay efa elaela tokoa tsy niaraka satria raha atao ny compte tsotsotra zany dia atao hoe 30 taona lasa tany angamba ny hoe nisy an'izany tarika kika sy Raimblanja zany tao Antsahamanitra. Satria fantatray hoe mbola betsaka mpankafy roka amin'izao dia mahazo olona foana rehefa ao Antsahamanitra zany ho zany tena hoe visibilité ho an'ny marque anay ihany dia entin'ireto ambassadeur an'ny marque anay reto koa dia toananay foana ny hetsika tahaka izao izay raha tao efa manana partenariat long terme miaraka amin'ny la mozika moa zany dia eo foana Airtel rehefa misy hetsika ataony la mozika. Ny tiako tsindriana kely fotsiny efa disponible ny billet amin'ny sity dia afaka alohantsika amin'ny Airtel Money dia izay manjifa amin'ny Airtel Money mety ahazo cadeau kely avy aty aminay. Ao amin'ny Ticket Place koa efa disponible ny billet afaka alohantsika amin'ny Airtel Money dia mety ahazo tombony kely izay manjifa ny billet amin'ny Airtel Money. Mbola manambary isika amin'izao alina izao andriambavilanitra anankiroa ny Sandrine Ratsararay présidente ny femme entrepreneur sy madame Oly Randriantsoa membre eo anivon'ny FEA. Miaraba anareo. Miaraba anareo menata dia miaraba antsika ny tokantrano any. Ikarakara hetsika ny vehivavy mpandraraha manahoana sy manahoana ny mahakasika an'izay. Ie misaotra anao. Izahay dia avy amin'ny groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar izay antsoina hoe GFEM. Nitsangana tamin'ny 2016 io fikambanana io ary miisa 4 ny fikambanana iraky Madagasikara ary manana mpikambana izay 590. Ny GFEM dia membre ao amin'ny femme chef d'entreprise mondiale izay tambazotra international tranainy indrindra raha resaka ataoko hoe fandraran'ny vehivavy. Tamin'ny 1945 izy io no nitsangana ary misy orinasa amin'izao fotoana izao 5 tapitrisa avy amina firenena 20 io fikambanana io dia isan-taona mikarakara izay atao hoe comité mondial. Io comité mondial io fivorian'ny mpikambana ary mifandimby ny firenena mandray an'izy io. Ny GFEM zany izay solotenan'izy io eto Madagasikara nanao faniriana neo ny faniriana ndray an'io hetsika io ary nakatoavy ny bureau mondial sy ny assemblée générale ny fandraisana an'io hetsika io satria feno fepetra misy fenitra mila rahantsika dia izay ny antondianay eto Androany Driva. Anahoana zany no atao hoe fisotry ny hetsika, manahoana ny fandaharam-potoana rovina izy io no tanterahana.
Ny hetsika moa zany dia hotanterahana mandritry ny 3 andro ny 28, 29, 30 avril ao amin'ny Novotel Larby. Ny andro voalohany dia fivoriam-ben'ireo présidente internationale rehetra izay tonga eto an-toerana, tarihan-dramatoa présidente mondiale Marie-Christine Ogli, dia arahany fitsidiana faritra vitsivitsy eto Antananarivo, anisan'izany ny rovan'ny Manjakamiadana. Dia faranana amin'ny soirée culturelle moa zany izy io izay anehoana ny fitavy fiaraham-pomba entin-drazana ireo firenena rehetra ary tsy latsa-danja amin'izany isika eto Madagasikara. Ny andro faharoa dia fanokafana amin'ny fomba ofisialy izay arahana fivoriana sy lahadinika maro miompana amin'ny leadership féminin sy ny fivoarana ara-teknôlôjika, izany hoe ny intelligence artificielle ary ny coopération nord-sud. Dia mifarana ihany koa ny andro faharoa amin'ny alalan'ny soirée gala izay tanterahana amin'ny Le Grand Café de la Gare. Ny andro fahatelo dia mitohy ny fivoriana sy ny lahadinika maro isan-karazany ary resahana manokana amin'izany ny fifamenoana ara-pandraharahana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ary eo ihany koa ny andraikitry ny vehivavy-pandraharaha eo amin'ny lafiny ara-ekonomika na dia eo ary ny olana sy ny fivoarana sy ny fiovaovana eran-tany. Dia ary mifarana amin'ny soirée des présidentes izy io izay atao eny Ambobao. Mariana moa fa ity hetsika ity dia manaraka ny fenitra izay mipetraka sy arahana amin'ny hetsika goavana tahak'izao zany. Hetsika goavana iraisam-pirenena izy ity, izy ataony moa zany no handray anjara ao anatiny. Ie, maro ny vahiny ho raisitsika amin'io fotoana io misy ary moa efa tonga, misy firenena eo amin'ny 10 eo mpandray anjara vahiny eo amin'ny 10 eo azafady, dia ny firenena mihoatra ny 20. Raha mamy ohatra ao ny avy any Amerika Latine, ny Argentine, Mexique, ny États-Unis ihany koa raha ny avy any Amerika du Nord resahana, ny avy any Europa moa ny frantsay mazava ho azy, ny italiana, ny Allemagne, ao koa ny Turquie, dia ny Australie ohatra, Nouvelle-Calédonie tena ambom-pionana zany io fotoana io. Ny namantsika avy eto Afrika koa misy mazava ho azy ohatra ny Mali na ny Guinée Conakry. Inona zany tena tanjon'ity hetsika ataonareo ity mandrisika anareo an'izany? Maro ny tanjona. Ho antsika avy eto Madagasikara moa somary lavidavitra ihany tsika, mavesatra dia mavesatra ara-bola ny mandeha amina fivoriana ohatr'izao. Voalohany aloha zany hoentintsika aty Madagasikara ilay hetsika toy izao ahafahan'ny olona eto amintsika misitraka an'ilay ase ohatran'io. Faharoa ny mpandraharaha moa zany fantatritsika fa tsy maintsy mitady ny lalana rehetrarehetra, ny fomba rehetrarehetra hampandrosoana ny orinasa. Eo zany lalam-barotra mazava ho azy, fa eo ihany koa ny resaka traikefa, ny teknôlôjia itsika fa tena mivoatra dia mivoatra ny ivelany, ny fiofanana, eo koa ny mety resaka materialy. Fotoana amin'io zany ahafahantsika mitrandraka an'izany lalana rehetrarehetra izany. Nefa ihany koa manana betabetsika orinasa izay manana maha-izy azy, afaka koa manolotra ny produit na service amin'ireo vahintsika ireo. Ary isaorana eto moa ireo miara-miasa aminay ny avy eo amin'ny fanjakana io, ministère, ny EDPM, eo ihany koa ireo groupement, ny groupement des entreprises de Madagascar, ny CCFM, sy ireo sponsor maro dia maro izay ny fametanana aminay satria samy resy lahatra fa mila se ohatr'izao na fivoriana ohatr'izao ny mpandraharaha eto Madagasikara satria asaina daholo na vehivavy na lehilahy. Na mbola misy ary ny fanentanana fotoana izao ahafahana mananatanteraka izany? Ie, mbola afaka misoratra anarana, misy moa zany ny page Facebook na LinkedIn ny groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar. Mbola afaka misoratra anarana sy mandray anjara. Ireo avy amin'ny groupement koa nomena sehatra manokana ary ny eo koa ny soirée de gala.
asaina zany tsika andray anjara ary mariana fa misokatra ho an'ny lehilahy ihany koa izy ity satria fiara-miasa amin'ny rehetra le hetsika ity dia isaorana ry ianareo nampafantatra izay hetsika goavana iraisam-pirenena izay sady nanetana ihany koa ireo mpandraraha ho tonga maro anatin'izay hetsika izay makasitraka tompoko saotranareo anisitsika ny fampalalamba avao koa sary zao ny voambolana ity indray ny voambolana izana mamantatra ny heviny sy mampiasa azy tsindro-paingotra ny voambolana hoe tsindro-paingotra dia fitambarany teny hoe tsindrona sy paingotra midika fanaovana teny manindrona izany hoe teny ankolaka hoentina amelezana na andronana olona tiana iantefandy amin'ny teny frantsay ny andikana azy dia hoe pik voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fizateny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy tsapako ny tsindro-paingotra nataony ihany nandritra ilay fivoriana teo iny fa naleko tsy namaly mba tsy hitatra ny fahavinirany hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fizateny ity rehefa amin'ny teny malagasy tsy mivantana ny fiteniny rehefa te hanitsy olona fa mody manao tsindro-paingotra fa kosa tena mipakalalina na koa hoe tsy atao be loatra ny fanaovana tsindro-paingotra sao lasa mivadika ara-tsy toetra indray rehefa atao isan'izay mahatsiaro rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina ilazanareo olona manao teny ankolaka manindrona ity voambolana hoe tsindro-paingotra ity rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasana azy sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy TV+ Madagascar zao dia ho arahantsika koa sary ny eo ara hoe Parents, offrez une éducation de qualité à votre enfant avec Yela School. Yela School est située à Batrouk, ex-bureau PAM. Ne tardez pas, les places sont limitées. Sini. Bijouterie ravaka mividy volamena, manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveauté Béorique Box 3, Antanarena ambany pharmacie Pergola. Norolotra ao anao. Moteur, action. Delete. Tanal tira parapas. Salia. Tanal madin. Tiaon. So tonga. So tonga. Sini mbola valo sasany game fotony. Muta yazo be ko tany. Mikary. Tiaon. Injanareo tsy afaka eto ko. Mikary rangava tsy afaka ona mba io tohatra kely. Tsy afaka eto hitanareo ny tongotsiko. Ga tsy afaka miakatra amin'io. Tsy afaka mihitsy. Aiza koe. Manany avy anareo. Za tsy miany aneva tena tsy afaka mana velo. Tena tsy afaka wa za. Aiza koe. Tena marina zany. Dia ampiakarina eto fe. Tsy tena ampiakarina kely ako. Efa daolaka ny ekipa sa mbola voenao leriny eo. Mbola zany ato fa mbola misy mana afaka manampy anao ako. Mbola tsisy olona fa za reriny eo mikara rangava. Tsy tay rangava tsy. Si za koe ny afakatra anao. Kana mamande kely mandana verina kely. Tena fa zao. Tena sérieux zao le fandeha de. Zao de tsy tafaka. Tsy mety karako. Tsy tafaka tsy eto wa. Dari kara ihany amin'ny tena. Tsy za tsy mampakatra anao zany fa olona matanjaka mikara izy. Tsy afaka wa za. Ry ampiakarina aloha ry ohatra miforitra ry. Tsy mety. Ry ohatra miforitra ilany. Malatsaka mety. Manina tsy miakatra? Tsy tafaka tsava za ako am'le tongo. Manina izy raha ampianao zao? Ndana nya verina ry lahy. Nijerena nya ry. Nijerenao fa dia malatsaka. Tsy afaka ako. Zay ianao vao nahita anazy ohatran'izao marary angezy matomanao ohatran'izao e. Dana nya la tsy manao asany. Ka malatsaka be ngale fandehany ndana nya verina ry. Vele ry ohatran'izao mihitsy fa dia tsy afaka. Aza imena ohatran'izany izy. Efa biby kely. Aiza koa ianao koa hoe dia tsota fa. Tanao zay fa tsy kely ilaiko anao fa tsy dia inona koa re. Ratsy loha ohatran'izany. Aza manany ihany clé maniafa, tolory-tanana ary ampio izy ireo. Coupé. Dans la boîte. Mettez-les. Zay ihany koa no namarana ny anjarako tamin'ity alina ity misaotra antsika rehetra tsy nisaraka hatramin'ny farany santatra alantony ny aina kosa izao mbola hitondra ny songadana ho antsika rehetra indray veloma tompoko.
vola ny songadina ary sika izao entitra ny fanaramaso amin'ny fanatanterana ny fanadinana idirana ho mpikarakitra raha-pitsarana andia ny fa 7 eny amin'izay tanterana 5 sy 4 aprily avy izao nanamafy ny tale general fa tsy ekena ny kolikoly amin'ity fifananana ity nambarany fa ny fahaiza-manao ihany no ifidianana ny mpianatra tsy misy fidirana olona matianina antsehatra nampatsahiviny fa elokazo enjena amin'ny lalàna ny fikasana no kolikoly na amin'ny endrika io na amin'ny fomba ahoana amin'ity andiany fa 7 ity kandida mihoatra ny 5 sy 1 alina no andrasana hiatrika ny fifaninanana manerana ireo renivohitra partany Gracia Andriatsitoerina amin'ny sariny Marcelin Andriambavonjy. Andro iray mialoha ny fanadinana idirana ho mpiraikitra raha-pitsarana andiany fa 7 ao amin'ny ENMG izay ataony 5 sy 4 aprily dia nanamafy ny fandraisana andraikitry ny sekoly amin'ny ady amin'ny kolikoly ny tale generaly Antony Ramarolahy haingony rainy nambarany mazava tsara fa mangarara tanteraka ny fizotry ny fifaninanana ary tsy mandray baiko na vola avy amin'ny olona na antoko hafa ny ENMG afa-tsy ny sara mpisoratana anarana izay alefa mivantana any amin'ny tahirim-bolam-panjakana nanamafy ny tale generaly ny ENMG fa tsy mandray baiko na vola amin'ny fifaninanana ao amin'ny ENMG no amafisiny fa ny fahaiza-manao sy ny fahamendrehany tsirairay no any fototra ny fifantenana ary nanetana ny rehetra indrindra fa ny kandida mba haneo fitondran-tena mendrika ho fiarovana ny fahadiovan'ny fifaninanana vonina avokoa ireo fepetra rehetra ilaina amin'ny fanatanterana ny fanadinana efa vita ireo antota taratasy ilainy efa vonina sy aparitaka amin'ny renivohim-paritany ireo ekipa ary voafetra ho an'ireo kandida anaty lisitra ara-dalàna ihany ny fahazoana miditra amin'ny fanadinana kandida mihoatra ny 5 sy 1 alina no andrasana amin'ny tiandiany ity ka ny 730 amin'izy ireo ihany no horaisina ireo tsy tafiditra anatin'ny lisitra dia tsy nahafeno ny fepetra takiny toy ny fepetra ara-potoana na ny fahamarina ny taratasy nateriny raha ny fanazavana trany. Dia izay indray ary no mamarana ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao isaorana sy ankasitrana feno hatrany ny fanaranao izany hatramin'ny farany veloma tompoko.